Mizaka ny seran'ny aina. Famparao-toy nosoratany Tapapolo. Ireto avy no amin'ny ainany tantara. Christophe Rabiarimanana, Tapaporoa, Vakaranji. Miaraka amin'ny Sofaliry ary Saboly. Nandrindra ny lafiny teknika, Yarinaevo. Mpanatotosa Tapaporoa. Nento, ianao ato. Efa hoerinandro izay mama narary teny entina taty amin'ny hopitaly. Enika, efa ela niaingo tamin'ny teo dadatroanao izany fa tsy misy fotoana mihitsy aho dia izao avy mba tonga aty e. Tsy manino izany. Samy manana ny manairana azy daholo ny olona rehetra. Neny koa iaho efa tsy dia manino e. Ilosako aloha ianao ry neny Tomari fa andeha hanatitra an'ireto fanafody voavy novidiko tany amin'ny farmasia reto Fa angamba mbola nandany vola mividy fanafody tany andro ity. Ka ilay dokotera lehibe mihitsy neny namin'iny ordonnance mahakasika an'ireto fanafody reto e. Izay fa hiditra ao vetivety aloha fa ilaina maika reto. Volana. Mahezaka io olona. Efa tsy namatsika intsony izy. Neny toa, vino ty lazainao. Maty andreko. Maty veneny. Enekia. Maty vahingana teo izy. Efa mikarakara ny taratasy rehetra mahakasika ny lavana izao ny fianakaviana. Sia, tsy mino asanya. Tsy maty zany ianao reneny. Zaho ve dia ihany amin'ny resaka fahafatesana ohatr'izany. Ao midira ty dia tsy ireo raha tsy mino. Io izy io. Efa tsy sarina nambe ambony fanjiny io. Sana ireo ny teosy Clarissa efa itongo io zanany avy mividy fanafody ary. Fa ireo ve nisy mivoaka kely any ivelany mihitsy ny fianakaviana sasany fa tena mitangorona be loatra. Ao, io lalana izy zanany io. Tão mais na frente que a minha não faz sangue tem. Que é chique. Não faz não, é. Não vai que eu pensei faz minha. Se não tá não. Nem não. Se não tá não. Não fiam só é. Ny fananao izay azona ataontsika ny volana. Ny fananao izay vita ny dokotera saingy izao sitrapon'Andriamanitra dia mahaisy amin'iny efa lalana voasoritra ho tsy maintsy diavintsika olombelona izao. Misaotra azy tadatoa teo. Fantatro mihitsy fa efa nanao izay tratry ny herinao ianao tsabo aneny. Mandany vola makarena mba hividianana fanafody. Efa nazany asa ty mbola sao. Mbola sao ihany efa ranoreniko e. Atao ahoana? Tsy mpandaritsika ny volana. Voakaiky izay ry volana. Oka izay. Avelao ahy netoa. Avelao ahy. Kamarary eto izy. Avelao ahy. Izay volana. Aza mitomany soa. Efa tsy namatsika intsony izy fa mahaiza amin'olona kia. Ego malalako. Fenenao mory neny. Mba ono izay ry volana. Tsy ary tomory izany. Fa tena hoana loatra e. Neny. Tsy efa hoe ho sitrana fenao e. Dokotera izay efa nilaza hoe mivoaka ny hopitaly rapitsy maraintsika raha eran-drindra. Dia izao tsy mbola mipaika akory mitatao volana dia maty ianao. Tsy mino ahy e. Nanina tamika tory ianao neny. Neny. Izay ry volana. Teo sy Jean-Louis a? Avisa reto izazy ty.
hoety maka-rivotra ny ivelana any aloha za aleo mba miandro kely ao ivelana daholo sika fa efa reny mivodikely nalany fitaovana rehetra dia natokaka taminy. Tsy manaiky fotsiny ary teo fa tsy maintsy any amin'ny tondrazana fantatro. Mbory Maria, aza manao izay hanala baraka aty ianao aty an'io tany any antsika jereny ny olona raha tsy mitazana aty amintsika daholo noho ny adalanao. Ka tsy misy miala tsy manaiky moramora izany eto androany tsy maintsy any amiko mifatin'ny Justine Mamavola mody. Sapiana ahoana moa ny tsy maintsy any aminao ianao anery Marika tsy nikarakara azy kory tamin'izy mbola narary fa na paracetamol ray iza tsy mbola nididinao any olona maty io. Dia ninona lazainao eo dia samy mpianakaviana isika tsy nahita fahoriana ny arahanay sy Justine zakina sy Clarisse fa tany andafy tany foana. Izay ny takosina teto foana tsy mifanary mihitsy hatramin'ny fahazazana. Tsisy idirana izany resaka izany Toro Maria. Aza manao izay manala baraka eto ianao ao zalahy. Ao bataony razana mba sasany andro ilay sprinter vao nalaina teo. Ao dia ampidiro eto anatin'ity vatapaty vao nambarina vonjy mainty ity izy tandremy ihany somary mavesabesatra ihany vatapaty io fa mbola mando Ie, tonga dia batao mihitsy ampidiro ao amin'ilay express kely ao an-tokotanin'ny hopitaly ao zareo Izany ary makisasindelo nareo mantsy mitarizarana mitondra azy avy aty aloha sa para sprinter izany izy fa misy mazday fanafarako miandra ny razana ao ivelany ao. Aza miena amin'izany zalahy fa izay lazaiko atao mivantana ny tsofin'ondry tsika mitrosako any amin'io maty io ary mbola ohatrinony. Tonga dia andao iny andavamamba natao izy. Ndao ary hitatsika eo izany tsy mahalala ny lohako anga. Volana fanakizika teo dadatoandry teo lasa mivoaka vetivety any izy ary neny toa nanamboatra fiara-pala angamba izy teo mety fiverina izy izay ka avy enga anareo ty avy eo fa ataonao inona en'izany avy ampy io apika izahay batazy fa mavesatra be ty neny toa fa ho batainao oaizy io razana io aza be fanontaniana azy kala fa avy fotsiny ampio aloha. Neny toa ka tsy zakatsika ane io ka tsy maintsy bataitsika maneto andavamamby io any io avy aty amin'ny tongony indri dia zano any amin'ny lohany ihany. Dia maty zaka mariny avelao izy eto ihany ka tsy misy an'izany azy kala volana tsy maintsy any tsofin'ondry ity vao mijanona any io. Aleoloha tsoko vetivety ireo sofera nampiatsika ibatazy ary efa nasaiko nanao vary sosoa ndray Clarisse aho mandeha any ambony misakafo fanaony misaotra dadatoa tena tsara fanahy be ianao oay fa nakaiza ny razana teto am-piforiana teto ry volana nakaiza tompoko vavy Justine labozina sisa amin'ireo teto aloha-pandriana eto lasa nento Maria any an-trano any an-tsofina andrisatra dadatoa maninona fa ny raha matoy iny ve tena mitapo mihitsy dia maninona ny jerena fotsiny izay agegena nataony teto teto ary nisy mpamango mahita mankany azy teoko inona ry izany Randriamanitro nafarany ho avy any any ary dadatoa mitomany andeha anaraka andreniko any amin'ny any afa tsy ndrara iny fa inona mihitsy ny tena ao anatin'ny lohan'ilay vehivavy iny tsy haiko ry dadatoa tsy maintsy mitondra ny taratasy mpahafatesany neny avy aty aminao iny aho vao mahazo mandeha any iny akita TTC izany vehivavy adala ataoko mahalala ny anarako iny anio nefa tena tsy mahay miaina mihitsy mantsika dia hifankahita kely amiko oaka mosy dadatoa raha zao tao piasa sy nakitrakitra be ohatran'izao reny fatandreniko neny Mariana neny tsy mahay miaina eo volany manenatra olona mihitsy ny zavatra ataony miangavy ary dadatoa
tena lelafiko ny faratianao. Tsy misakana ny atezeranao saingy raha mba mety dia avelomba ho tsara le venana amin'ny maty fo ny fanazavana ireo. Mingafy tadatoa. Tena marary saina ve le raha matoa iny e? Eny e, no izany tenino izany dia andefitra fa raha ny foko ny haparika marina dia asa angamo izay azo azy. Misaotra indrindra tadatoa. Engany ilay Andriamanitra manakaream-pahasoavana no hanolotra 100,000 tsy manam-pataperana amin'ny paosiny ilan'ny volan-tsaponao sy nanasoavanao anaisinina hatreo amin'izay. Aza misaotra amin'izany ianao volana. Adidy tsy maintsy nefaiko ireny. Mitenika aminao fotsiny dia izao mitraka dia hatreo ny fiainana fa efa vitany azy. Ny anjaranao sisa dia mitondra mba afaka ny amin'ny fialan-tsasatry ny fanahiny. Mila milofo sy miezaka hatrany ry eo amin'ny fiainana. Marina izany ry tadatoa. Makasitraka indrindra amin'ny teny fampaherezana. Ka andao hiakatra eny ambony ary tsika dia any ny anomezako an'ilay taratasy mpahafatesan'ny tompoko vavy Sistina reninao e. Izay indrindra ry tadatoa. Dia omeko frais taxi ihany koa ianao andehananao hanatrika amin'ny fahoriany reninao eny Antsofinao le. Tena mety be mihitsy ilay akanjo izany eo efa niteny fa tsy mifakaiza izany ny abianareo saintia zanako e. Tena mitovy tsara mihitsy dia tena saintia mihitsy ndreo anatin'ilay akanjo Misaotra ary nenitoa. Tena tsara mihitsy ity robe mainty ity. Za koa moa ve dia amin'ny zavatra ratsy mandry e. Rehefa tia amin'ny nenitoa dia tsara karakara tsara. Ao moa mandry dia ndao any amin'ny efitra misy ny fahoriana fa misy mpamangy ireny miditra vavahady ireny. Io manao an'andre moa e. Tsy efa mety izao. Mirandry tena mifendrofendro tsara. Reto avy reto mantsy izao mpiara-miasa amin'ny dadatoa teo. Dikan'izany manam-bola be ireo. Nga moa izany mila manao mampalahelo izany e. Tsy efa mampalahelo azy reniko anie io maty io e. Ka izay mihitsy ilay manimba zavatra izay. Tsy mety mihitsy ireny maly ireny. Mila manenjika versement tsika anio fa tsy hahanao atao ilay omaly teo iny anio ny sisa ny tena eto amboatra ny lazana fa raha-pitsy efa ho alivony. Iza tsony ny hamangy ao aorianan'izany. Fony mbola velony neny nefa nararotany neny tomarisy fetsifetseny. Zaho efa maty afo mbola atao fitadiavam-bola amin'ny vatany. Nirametsika ho andry tany amin'ny hopitaly tsy nila ny ranomasindrio ny latsaka na dia goty kely akory ary. Fa izao tena ilaina mihitsy izany. Amin'izao mbola mikarakara valopy eo an-tokotany izao ry zareo dia mandehana no mifokofoko mitomany mandalo eo. Mandehana. Sy eresany izy. Indrisy matsary neny. Rehefa nanomboka tany amin'ny hopitaly mifatana ny famondritany neny to tamin'ny fianakaviana. Tsy nanaiko mihitsy tadatoa teo mitondran'ny neny tondrasana taty satria neny to tsy mba hitany karakara neny fa izy mbola velona teny amin'ny hopitaly. Tadatoa teo kosa ny fanolotra amin'izany satria izy ny sanga mividy manontolo rehefa nafotany neny. Ary fa maninona ny velona sahady? Ka to manaikitra ny tia kiraro nomenao hanaovako tery neny to e. Sy miaritra kely fotsiny kely volana. Anisy rapitsiny sisy. Eny ary. Izao mihitsy kely volana. Mipitrapitra mampalahelo tsara indri amin'izao. Ary mandehana somary mivelona kely mandeha iny aloha e. Dia avy eo midirandray mamonjy ny toerandray ao amin'ny efitra misy ny razanao. Eny ary neny toa. Voray. Fa nanomboka voina indray moa ianao tery volana no mametrapetraka. Ary maninona no manjombo ny endrika be ohatran'io e. Za ange tsy hibe anao fa mangataka fanazavana fotsiny e. Za mantsy niala teny amin'ny toerana mihitsy tamin'ny sabotsy tontolo.
Marary ny reniko ry sitra fa azafady Ah, ay izany kosa tsy maneno ka dia efa mba nanahoana nefa zao ny fahasalamana efa salama tsara maty izy ay nalefina omaly misy zany ve zany nde nandalo tany aminareo foana fampisano mihitsy hitako tany eny ry sitra tsy natao tao an-trano fatin'iny nahereza volana moaiza velona fa zay manjary mba mangidy amiko somazo azao ry sitra indraindray tena mila okivy mihitsy aho mandinitra amin'ny fiainako nazakivy zany atsia tsy maintsy miatrika lalana tsy maintsy nalovan'ny zanak'olombelona ny fahafatesana azo manarotoko izany ry volana tsy anjombona lava tahaka an'izao akory ny andronao fa mbola isavy rahona ny tantahoanao io ary tsy maintsy hiposaka le masoandro vaovao orinao mety mbola ho tonga tokoa ve le marena vaovao e mety mbola misy antenaiko ihany ao amin'ny fiainako asa aloha fa rano mariko ny mamaritra no avoko dia tsy hisy sandry volana aza miteny azano ahy ianao tsy maintsy mbola ho avy no marainy vaovao volana mialatsiny aminao fa tsy afaka nanatrika kory tamin'ny fahafatesan-dreninao mahatsiaro tsy navita didy a nanolonanao ka tiako toy ndratsy ny riko misy mba hiatoraka teo atratranao toy izao tamin'ny fahorinana anzoa nantenaiko nandreny tambitambanao sy ny teny feno fitiavana famokandreo morotra reo saingy atao ahoana moa fa hainao aza tsy nahafantatra ninonina raha tsy efa voalefo ny nendry tsy misy tianao zany ry setra ny aretina tampoka namely aneny ka nitarika azy tany amin'ny fahafatesana ny tompon'ny adosoana fa tsy nao velively akory no zany aza ry volana tsy mety mionona mihitsy nysaiko hoe ren'ilay olo tiako ny maty dia tsy nanatrika tsy nankahery tsy nitsapalahelo ary indrindra tsy mandevina azy efa fantatro mihitsy fa tsy maintsy izany no tena lokon'ny favanao ka satria eko tsara ny fifandraisanareo sy neny izay mihoatra lavitra no mpianaka azy nefa raha afako ny fahafatesana tonga tsy mampilaza tampoka loatra mihitsy raha tsy ary mizanany naterany milaza tampoka ny fahafatesana dia angamba tsy noino oka izay ry setra tao ianao indray ty fambisaram-pahoriana be noho izany eny raha toy ny aty marary ny feo ry volana ny faravarana ny voam-pahoriana no taonareo fa ny fahoriana kosa irahantsika amin'izany ka nazany azako oka mihitsy izany resaka izany ka teny feno fitiavana be zao nandrazaoka voakandreo molotra eo manify ireo ele manify molotra zay eno a volana tiako ianao sako tena tianao ry setra avy nanatitra hitako tena malaina ny saraka mihitsy nareo teo dia ao analesa raha taonia mandrosoa aloha atao anaty fiara e dia ao analetsy tsy mety aterina tongotra ny anay ankizy fa tsy mba manana katikata raha hoentina ohatra antony anareo tony izay angatony izao ilaina ntsony ahoana ty ka ny esansy ary ty zao tsy misy fa ila arana be ohatry ninonako tsy maintsy andeha tongotra toanareo ihany koa zany zay atrariana azy fa tokoa inona mahatonga an'io e angaly etsitsika vahoaka malala an'izay tena nahatonga an'izany ny anjarantsika dia miaina amin'ny zava-misy fotsiny dia zay tsy misy ny esansa
dia mandeha tongotra zany. Tapaka ny jiro dia mitakizina zany e. Izay aloha e. Afaka ny aninina ihany koa moa e. Fa averintsika aloha ny resaka e. Averina moa zany. Le sipanaterany lahateo iny zao deba be ngamby dia mifanohatra amin'izany lazailina zany le tsorotony a. Sipamandra ve? Kinina letsy ny raha ny laminy fitiavana kinina moa le ty koa zany. Ahoana koa ary izany fanontaniana kidaladala le ty zany dia efa mahantra ve letsy lahy dia mbola mahantra ihany koa siperana. Rehefa tsy afaka ihany ny tena dia mba sipa afaka iarahana e. Teo voalatsa. Fa voalatsa ahoana moa? Zany ara ny tena mahazo tombontsoa kokoa. Fangaly ty tombontsoa no iarahana amin'ny vehivavy amin'lahy. Fa inona indray? Taraika amin'izany nareo fa efa zany indray zao a. Rehefa samy mahazo ny tombontsoany dia izay. Nataoko atao raha te alao amin'io fanitrana mangitsokitsika io ialahy e. Tsika selahy zao mitovy ihany. Samy bandy sahirana ny aingana fa zana nambady zanaka deba dia zao e. Aty anaty 4x4. Ny lahy kosa aloha tena tsy vitako a. Fa ahoana? Mba marina letsy raha mahavita miaraka amin'ny sipa ohatra n'iny ankizy lahy. Ikaty ve? Maneno ny katy? Le izy manao kalaresikoloha iny ve? Angaha letsy mijery an'izay kilemany ihany na ohatry ny sahona aza fa le tombontsoa. Le areny. Renina mikapila kapaza manidina amin'ny avion foana mandeha any ivelany a. La Réunion, France, Italie, Allemagne, Chine. Mitsangatsangany e. Manao vakansy. Fa le sipatomady sy manjakely ny lahateo reny. Etsy la Réunion kely reny mitany dia izay. Tena tsy mitovy le tsika ka. Zany vady zany ankely le tsy mandrakizay rotony e. Iny ve tsy enjana be na ny mahita n'iny ohatran'ny sahoan'iny ao an-trano isaky ny maraina aza. Atoandro hariva. Ny alina moa zany tsy lazaina intsony fa mety hanofo ratsy a. Eny e, enjana ihany aloha amin'ny voalohany e. Fa amboarina letsy ny saina. Tsy mieritreritra zavatra betsaka fotsiny fa dia ny vola be ny ray aman-dreny sy ny bebeny natao ao an-doha. Fa hoaly ty a. Inona moa zany tsy hitsaboana azy iny nefa ny vola misy. Sady toa tsy miteny izy fa miome sy mitsikitsiky fotsiny ny ataony. Dia be rarakivy be tainy izy. Ny voamasony amin'izany votirika. Ary toa reto ry tiry zareo a. Fanga izy mihitsy ireny. Nandeha niotra tao amin'ny mpanotra tao izy e. Dia ny reny nitondra azy tao fa zany andro tato anaty fiarako. Ka idina ilahatra amin'ireny eny an-dalana aza ve le tsy manahira. Fa aleo le tsy handeha. Mety efa hiditra eto akaikin'ilay eto amin'ny devant eto mihitsy zao izy iny a. Okey, zay ary. Za ihany koa mantsy hidina anatro ny reny ny apiditra azy ato anaty fiara. Tiany an'lahy dia mba ataony lalasopy ihany e. Misaotra letsy e. Misaotra raha tony e. Avy azy ndry? Amoron-dainga? Rehefa mipetraka aty amiko dia mila milaza hoe hoaiza na hoaiza rehefa mivoaka ny trano. Fa tsy hoe sortie libre dia entrée baranahana akory ny mazava. Ena ry nenitoa, voazay. Dia izao koa manomboka rapitso ndry dia tokony efa mahita asa fa tsy mikarenjeraky ny tapo tanety akory ny atao raharaha. Ahoana ry nenitoa ahitako asa rapitso sahady. Fa nahoana ndry tsy ahita e? Mbola tsy mitady akory dia efa zany ny atao ao an-tsaina. Sarotra any mitady asa amin'izao ry nenitoa e. Tsy te halala fa ataovy izay fomba ahitany e. Na asa trano ary ataovy rehefa misy vola. Tsisy rendriany akory mipetraka ato an-trano ato ka isan'andro izao ndry dia hotororan-kanina fotsiny ato e. Tray.
Inona koa izao mampitomany amin'izany resaka izany. Tsy tena zazavavy marivo raha maso mihitsy ka. Efa izany lazaiko izany ny marina ka tsako tsara izay teniko izay a. Izay fa mila andry miasa. Aleo fa hitady ary neny toa hanao izay fomba rehetra hitana asa. Izany ahay mba teny andrasako avy amindry. Fa tsy ny ranomasina vozona sahala amin'inona eo. Fa iesaka e. Ary eza daholo ilay fitafiana nanaovandry tamin'ny fahoriany ireny. Le robe mainty ny saintia dia le kiraro mainty ireny koa. Ao an-tranao. Dia ndana sasao dia kiseho tsara ataovy madio dia aveleno aty amiko. Fa ngamo reny tsy fanomenareo Iza ny teny an'izany? Neny toko. Tsy misy menandry izany ireny fa nanarana henatra andry tamin'izay tonga namangy teo fotsiny e. Raha reny fitafindry ireny mantsy ny nanaovandry dia afa-baraka tato angamba izay menakavy. Eny tsy maninona koa zany ka tsy maninona fa ho sasako tsara dia averiko. Izay mihitsy. Dia ataovy madio tsara dia pasoa izay vao omena Ary andeha hoaizy indry iny e. Mbola miresaka amindriny ahy e. Ka saika tonga dia andeha hanasana le robe sy kiraro Ay ve. Fa hono aloha. Izay ry neny toa. Nisy namangandringa tany? Ie, namako. Ay, tsara kosa izany. Meo aty azy dia valopy azo rehetra tamin'ny famangina fa zata sominany e. Fizy ny lehilahy resaka taminao tato anaty fiara teo iny ry Tony? Namako indrery bebe efa ela izay rolantsy ny ona dia mba nifanatsafa kely e. Izany namana efa ela tsy mifankahita izany eny mety efa niova-toetra e. Tsy tokony atokisana tsony mihitsy. Sady ninona koa dia aza atao mihitsy ny mampiditra olona atao anaty fiara. Ieny Tony ve izany e? Eniko izany ka. Ary mandehana moramora fa za dia mandeha mafy loatra ohatran'io ianao e. Sika ane tsy maika e. Izany koa ve dia mandeha mafy ry bebe Eny e, mandeha mafy izany. Aty amin'ny toerana be mpandasy sy mpivezivezy aty tsy azo andehanana mafy ohatr'izany. Satria raha sanatria misy olona sendra manapaka na miampita tampoka dia voadona avy hatrany. Le olona kosa ngery bebe tokony mba eny amin'ny trottoir no mandeha. Jereo fa lasa amin'ny fiara indray no matahotra olona fa ny olona efa tsy matahotra fiara tsony mihitsy. Aiza kosa ozy ianao fotoana izy lalana andehanana amin'izao Jereo fa feno mpivarotra ny trottoir tsy misy andehanana mihitsy. Tony Ahoana izay ry bebe miresaka aminao anie ka ty fa tsy rarahinao mihitsy e. Ay, tsy hitako aky malala fa azafady mifantoka amin'ny familiana dia tsy mahita ny baiko moana tondry. Ahoana? Marary be le noorony mpanotra. Zany foana kireny fa efa azo azo ve nefa? Ay, tsara zany. Mbola miverina ve amin'ny manaraka? Ay, mbola miverina. Jereo tsara amin'izay lalana fa sady efa rena miresaka amin'ny loatra ianao e. Aleo rehefa tonga ny antranontsika miresaka arikatia. Zany sy aza tezitra ohatran'io moa e zay. Oaka aloha izay sy ka tia aleo rehefa misy amboteiasy indray toy izana ny resaka reo. Endry ve zany teny bebe zany e? Zao Tony bebe mila manara-masonao amin'ny orinasanao ianao. Tsy afaka mandalo mihitsy mandry fa ho any anosindray rehefa avy eo ikarakara amin'ny pasiporiny ka ty. Ka tsy fantatro koa rengezy tokony ho raha maso ao e. Hatramin'izao ve dia tsy mbola hainao ihany ny vokatra vokarin'ny SC e? Eny fantatro hoe sokola no amboarinao fa le arahana maso amin'le izy ny tsy haiko. Mamaty sokola amin'ny mpamongady vitsivitsy eto Antananarivo sy any amin'ny faritra izy io. Ary misy mpanjifatsika ihany koa hatrany velany. Efa fantatry ihany koa zay ka. Fa le mpiasa ao amin'ny orinasa io toa vitsy kely zany e. Saindrindra mila rahana maso ry zareo fa misy lava lamosina.
Mpanenitra hatrany amin'ny 10 baoritra isan'ora amin'ny masinina raika raha vao tsy manao ny asany tsara mipiasa dia tsy ho vita mihitsy izany. Angamo ao amin'ny orinasa io tsy misy contrôleur bebe? Misy ao fa mpanara-maso avy aty amintsika tompon'ny orinasa mihitsy ilay tiako atongavany. Ambany fahefatsika daholo mipiasa ao n'izany izy. Eny tsy maninona fa hoany azy zany rehefa avy eo I Claude Chauffeur ihany koa moa efa niasa androany dia izy zany no mitsena ny ekena sy hortense ny ampianarana. Reraka zany. Aiza ary mbola misy soratra hoe mitady fondasety-peorerika eto. Ilay izy koa na misy soratra aza rehefa tena manantona eo aminy eo ianao ka tsy mety aminy dia lasainy hoe efa nahazo. Reraka mihitsy aza ny mivezivezy taty androany tontolo. Niakatra sy nidina tamin'ireto tranom-barotra fivarotana sy moety-peorerika reto. Aiza indray rehefa izany mandeha maninala kely. Ny andro koty efa ora fodiana. Aleo hialanenina any Analakely amin'ny farany dia rehefa tsy mahita ny fo mandeha tongotra mody. Aleo izay no atao. So mantsy mahazo fahavaratsy amin'iny toa any an-trano andray raha mody aloha be ihany nefa tsy mahita akory. Maninata zany? Izy ianao tompoko? Ay, taitra ianao? Fa inona nahazo ahy? Inona nataoko atao anaty fiaranao ato Ramsey? Azy hitsahana aloha ilay seza azafady e. Ampidirao ambany ny tongotrao. Oe, azafady tompoko. Dia tsy misy tsaronao ve ny zavatra nataonao fikala kely ty? Tena tsy misy tadidiko tompoko. Andeha hitany arabe ianao no saika voadonako e. Ny zavatra nataonao nefa dia tsy voakasiky ny fiarany entiko akory ianao dia efa torana. Tsy voadonako ianao ka tsy haiko hoe mody torana ve sa tena torana. Ngany isy an'izany Ramsey? Izay no mahatonga anao ato anaty fiarako ato e. Atahotra ny fitsaram-bahoaka no nampidirako anao ato. Nisy mantsy ireo olona tsy nahita ny zava-niseho akory no niseho lava lela ny famaly tamiko tany. Netiko aty amin'ny hopitaly ianao na dia tsy nisy adotsoko aza. Ary vao namono motera ka andeha hibatanao hiditra ato amin'ny hopitaly mihitsy io ianao mahatsiaro saina io. Tsy ho any amin'ny hopitaly izany aka? Tsy ho any zary salama be tsy maninona mihitsiko. Vao maika mety amiko izany ka. Sady tsy te hanery anao hoany koa nge ahy e. Za koa tsy te hisahirana amin'izany. Aleo ahidina Ramsey azafady miala tsiny indrindra miala tsiny fa nanelingelinanao tena nandrebireby sy nampivadika ny lohako mihitsy ianao. Mba vao reto ivaravaranyty dinako azafady Eny ary efa moa azo mihitsy aho io. Zay. Misaotra Ramsey ary tsy hitanao ve ny lakapako tompoko? Aiza nahitako an'izany e? Tsy maninona Ramsey mahazo mandeha ianao? Andeha mihitsy aho e. Ary mikisay ianao ery lavidavitra ery so zao vao tena ho voadonako eto. Eny Ramsey veloma tompoko. Zao ve ianao vao miditra ny trano fotoany e? Andro efa mifiry azy izao. Ary azy izy mena da tokony tsena ianao. Fa nga tsy mbola tonga tiry zareo? Zany e zao manontany ianao fa tsy ianao manontany ahy e. Motsy andeha hitsena ny ekena sy hortense ny voanao ny trano.
satria Claude chauffeur tsy afaka fanitondra ankatrina andeha amin'ny papisy mami. Sendran'izay olona dala ary ry bebe Fa nisy inona indray? Ka za nidina teo Masikara andeha hamonjy ny fianarana ianaran'ny ekena sy Hortense iny. Nisy vehivavy lepita tampoka. Nefa ianao nidrifatra be koa ilay fandehanao reny dia voadona ilay vehivavy. Oka aloha ry bebe tantarako azy dia ahoana? Maty sur place teo izy sa mbola niadraina ao amin'ny hôpitaly? Ka izy angery bebe tsy voakasiky ny fiara mihitsy izy nefa torana. Aza mitantarangana amiko ianao fotoania. Sa misy tosidra izy? Noho izy taitra dia niakatra tamoka ny tosidra dia fan'izy ary torana. Tsy haiko mihitsy fa raha ny fijeriko azy aloha mety tsy zany Dia inona ny fandraisan'izany amin'ny tsenitsenanao azy menada? Ka nitangorona ny olona angery bebe ny fiaranetiko dia nisy rangazy mitabataba tamiko hoe olona nidominao ve dia tsy niraisinao an-tanana, tsy mivoaka ny fiarakory ianao, tsy fantatra akory ny tokony atao, dia menomenona teo izy. Ko maninona raha nazavainy? Kefa nazavaiko za indray raha nisaika niara-ny fitsaram-bahoaka taniko dia nampidiriko tao anaty fiara izy dia nentiko tany amin'ny hôpitaly avy eo. Dia inona hono nahazo azy ozy ny dokotera? Ka mbola vao nigadina teo amin'ny tokotanin'ny hôpitaly izy dia efa nahatsiaro tena ary nilaza fa tsy maninona zany. Dia navelako nandeha avy eo niverina nandeha namonjy ny ekena sy Hortense teny am-pianarana fa efa tsy tantsondro zareo dia zareo zany zao reny zazy reny Rehefa matory ao an-efitrano ao zareo Ay ve bebe kosa rangahy dia efa tena manaitra Raha tonga aloha dia nandeha nody fa tsy mivily kely tao amin'ny sekoly ianaran'ny zareo angamba tsy fantatra izay nanjohan'ireo zazy ireo. Efa tena niasa saina be mihitsy teo hoe zary reny. Satria fa ho azy ianao ino fotoany? Ho any amin'izy mianadahy ry bebe zaza efa matoa nao fa zakota-baina tsony. Mandeha any ianao manara-maso mpiasa alany amin'ny orinasa. Tonga dia ataovy mamay izay mitsinga lambo-angidinao. Tratra marina. Tena tsy misy olona mandeha firy intsony ity an-dalana. Tsy olona mboto mipetrapetraka mameny arabe. Ny tendra-tsy fararaka. Ny sigara mipolotra sala amin'inona setroka. Raha amin'izao aloha sanatriana tampoka ny jiro dia ngamba ny sovonsy fandrenesana amin'iny. Aleo afainganina ny dia fa ho faty aty raha izao no mitohy. Fa izy zany Za ihany rery Nentoa. Za ihany iza Volana zanako tompom-pivavy Justine. Fa maninona ny alina be ohatr'izao vao mody Safotra tsy nahatsaro tena teny an-dalana ary Nentoa dia tsy hita ny vola rehetra taty amiko Tsy nisy mihitsy na dia frébus ary. Inona koa izay fa tsy nahary boakera tany fa nohanina daholo izay sakafo hita rehetra mirentireny teny anaty vitrine. Tsiry Nentoa. Ny vavako aza tsy mbola nidiran'izany sakafo androany tontolo. Ka inona fa tsy zandritsy nihinan-kanina izany no nahatonga ndry safotra tamiko. Tsy nahatsiaro tena ka nikaromon'ny olona amin'ny paosy. Nikahihatra ihany ny lamy be sy vomafy izaniko. Aleo mba hiditra amin'izay ry Nentoa fa sady mangatsiaka noana ny mbola lany moka ihany koa. Adrasa aloha tsy miditra eo ndrira tsy voavaly aloha ny fanontaniako. Ka le fasoary ny fanontaniany Nentoa nahita asa? Tsy mbola nahita ary Nentoa. Raha pitso amin'ny mametoky anao fa tsy maintsy mahita amin'izay Ay, dia raha pitso ihany koa izany ndry vao mahazo miditra ny trano Nentoa! Zany mbola toa velany ato Nentoa! Dia vitanao ve ny amela rehetra ty velana ty amin'ny andro maizina Nentoa!
volana. Setra so ihany ianao fahitako. Fomarany angainao volana. Jereo nge ty ianao ve? Tsatra kely ohatran'ilay olon'ireny fa naninona? Nona zany ry Setra, tena nona mihitsy a. Nona? Ngaina tsy ny sakafo? Oe, zaho koa nadala mbola manetraka izany fanontaniana izany ihany. Andraso kely vetivety fa hividy mofo tsara aloha anao. Aingana ry Setra. Azafady anie, misy topaina ray a, dia iny etsy composé da 700 amin'io ataovy ao anatiny. Izay ihany ka, izay ihany. Mba fonosy kely nge azafady. Misaotra. Izay dia vita. Aty volana. Misaotra. Dia rehefa morakorako. Tena lasa malikely mihitsy izy. Ampitsaveniveny antoany kosangako izy ka. Misaotra ry Setra. Misaotra fa raha tsy hainao dia maty ny alohanana. Tsy sorana re izany volana. Manana olana angandry? Tsy manana olana izany ary Setra. Aza manafina amiko izany ianao volana. Sao aho mba mahita fa olana ihany. Mila mahita zaingana ary Setra. Raha tsy izany aho dia tsy afaka hody any an-trano izy ny to. Fa tsy azoko. Dia aiza foana izany ianao no mody? Raha hoe tsy afaka mody ihany raha vao tsy mahita azy. Any aho mody ka. Fa izany hoe eo an-tokotany aho matory fa tsy miditra any an-trano. Tsy misakafo dia tsy mirako dama fa mitafilavitra e. Maninona tsara hoe ry volana. Azao lazaiko anao a. Aza miafiafy velona amin'izany ianao ry volana fa ndao hody any aminay a. Tsy ry Setra. Fa ahoana? Tsy avy an-trano avaliko anao. Fa maninona nefa olo tianao nge a. Azoko lazaina amin'ny ray aman-dreniko ny olana dia manampy izay sy ny fianakaviako. Tsy manolako ny fipetrahana any aminareo ry Setra. Ny fahitana asa ihany izay no manolako rehetra. Ka tsy hitako angezy asa hoe azonao atao e. Iza miandray ianao hiasa amin'izao paozinao kozatina sy malotoloto kely izao. Raha niresaka hoe amin'ny restaurant sy ny hotely aloha tonga dia tsy mandray vao mahita anao e. Tsy misy azoko atao anefa ry Setra. Tsy afaka mandingana ny tokoa nambarafaran'ny to mihitsy aho raha tsy mahita asa hono. Dia zao arany ilay atao e. Dia mbola misaotra anao ihany ary Setra. Tsy misy tokony hisoranao re izany e. Azaho tsara fotsiny ny asa e. Izay ihany aho mba teniko. Aza matahotra ianao fa tena ho atsaiko, tena ho atsaiko mihitsy. Izay zava-dehibe. Efa hitanao fa ngery firiana fitadiavana asa dia tsy misy tsara indrindra fa tsy ny fanajana an'izay hita ihany. Afaka mandeha amin'izay ianao fa efa tonga eto amin'ny tranony iny totsika. Eny ary izay fa sao tazana ihany koa ka hiteraka olana vaovao anao eo indray. Mandra-pio Setra. Vilao volana. Andeha ho aiza iny? Ninto. Efa feno ngano fepetra mipingapinga makaty an-trano aty. Ena ry Ninto a. Efa nahita asa. Ay, dia ara-bainaka izy izany a. Ao midira e. Mandrosoa. Mangirana ny gorodona ato an-trano izany e. Vao avy nisorako savoka aky io a. Ie, tena mangirana be mihitsy. Ndry angamba mandehana manao dosy mihitsy aloha dia misoloha akanjo. Tonga dia mandehana mihitsy aho fahateriko any ny akanjo risy ny servieta ndry rehefa avy eo e. Aza misahirana ry Ninto fa leo alaiko a. Mandehana kia. Ao mandehana volana. Mandehana fahateriko any. Tsy manahirana anao? Ie, tsy maninona mihitsy izany.
avy indray tonga dia misakafo fa efa masaka koa ny sakafontsika. Tsy aleo ve miandry an'ny sainty atony mahazatra ihany? Anka tsy miandry azy tsony. Tonga dia mihinana rehefa avy fa ndana aloha tonga dia manao dosy indry. Tena mafy ty asako ty. Nettoyage. Manadio ny efitrano rehetra ato amin'ny SC. Ny efitrano tena malalaka be nefa dia soafavy an'izay misana ny fanadiovana azy. Ilay mitiky manadio ny soko mintsana amin'ny tany amin'ny rakoloara ny tena entsany. Voadionao ny eo dia efa milatsaka indray ny etsy. Voadionao ny etsy dia milatsaka indray ny eso. Ina mampijorojoro nefa ny trano maloto. Mba makena kely bebe fa tena mandreraka be ilay izy a. Kisanao dia misy mihisana indray avy eo. Fa ora fanaovana posy angato zao ny hoe akaina ianao e. Ka ina mampianana fa tsy niasa natao. Sao dia vera ny fiala kely ty fa zarazaray fotsiny ara ny volan'ny orinasa. Ino madama? Ataovim-bola tatrako mijorojoro eo anie ianao e. Tonga ianao dia omeko ny de. Na maninona mora tonga dia mizam-piavy hatrany. Oka zay tompoko, oka zay fa hiasa e. Efa miteny azy zay a. Antoany sady ianao dia efa nahazo fanamariana. Fonatra misea. Ataovy mandromany telo anke zao fa tonga dia zaly ny talaony setra napiditra anao tato mihitsy no androkanao. Ngara hoe namany setra dia mihevitra ny kilavaka ato ianao. Tsy misy io a. Mitovy daholo mipiasa ato. Mazava aminao ve zany e? Tompoko, mazava. Ndao tsika bebe andeha. Fa tena tsara mihitsy zao a. Tonga dia miondry ohatran'izao foana ny karama. Aza mitahotra nefa tsy hikitika ny karamandry izany aho na dia ariary aza. Mahafinenana vao mahazo andrena ry setra. Ka tiako raha mba tehirizinao ny karamako. Mety mihitsy ange ho azo ataondry izao e. Dia amin'izay a tsy lanilany fahatany ny vola. Iaretako fotsiny ilay asa ry setra fa tena mafy a. Ngako moky misy asa moramora zany ry vola. Mafy daholo misy rehetra. Fa le anay ao tena asa mafy mihitsy e. Nefa ny karama kely. Dia mba fihetsifetsy ry volana rehefa tratran'ny ohatr' izany a. Manangana fo haingana dia milala avy eo manao zavatra hafa. Ka izay mihitsy ny eritreritro. Nefa rehefa nandinika tsy maintsy miasa mataonao vao mahangona satria kely ny karama. Fa rehefa hita amin'ny mpampiasa ny kely volana hoe miaritra indray dia misongotra tsikelikely eny ihany ny karamandry. Raha ao amin'ny orinasa iasako io mihitsy dia nofo izany ry setra. Tsy mba hisy mihitsy izany. Eny fa miditra ny firy aloha tindry ity e. Miasalana io ry setra. Miditra amin'ny enina sasany hariva dia mirava amin'ny enina sasany maraina. Tena mivarotra toromaso. Nga ny toromaso ihany na midy e. Miaina iray manontolo mihitsy. Maso toa-ky volana dia mahery mihitsy. Andeha amin'izay aso dia ho tara ty ry setra. Miary e, mindana indray. Marary. Marary. Paina ny mampikonanana andry ity e. Marary azy ny toa. Tena tsy zakako mihitsy le asa. Ko raha marary dinana ataoko eo. Etana ny amin'ny dokotera. Tena marary e. Eno a. Ka etana ny amin'ny dokotera ve eo a. Ie. Hoentina ny amin'ny dokotera. Dia hoentiko any amin'ny dokotera amin'inona? Amin'ny tanapolo? Zanga mahazo ny karamandrina dia ariary azy. Mba alefa soa moa aloriny ny toa. Solokany eny ianao e.
Tsy adalandry amin'izany ary volana. Izay olona ao mendriny karamandriana saina mitsabo adry. Rehefa tsy manana ny aintsona azy any amin'izay toerana misy azy tsony dia reto eo. Nentoa! Tena lasisa marina. Aiza rena ry setra amin'izao hoe? Efa andro maromaro azy tsy nahita ny volana intsony. Tena tsy fanohana mihitsy zao fa tena mety nisy zavatra nahazo azy io. Tsy maintsy mifandalovako aty an-trano Nentoany ety ihany no ahalalako an'izany. Nefa iny ramatoa iny dia isoka-bava amiko. Tsy maintsy manontany azy aho nefa fa tena malahelo mafy amin'ny volana. Ny ady tsy haiko mamina finansiana azo azy manginy fotsiny. Aleo tsy hiana any eto amin'ny vavahady eto ela intsony fa tonga dia andondona. Vodo! Izy izany e! Manao any ianao tompoko? Tsy mbola misy fako aliana ato a. Tsy izany tompoko fa saika hitady amin'ny volana. Volana? Volana izy? Volana tompoko? Le lavalava fotsifotsy iny? Tsisy azy izany mipetraka ato e. Ato mihitsy izy ka? Efa hoe tsisy azy izany ho ato. Tsy manala teny gasy nga ianao e. Fa ahoana koa ary izany? Nefa anketeteto mihitsy izy le nateriko iny e. Dia io ramatoa io mihitsy le Nentoany. Sa ve izany diso fitadidy e? Fa inona moa izany mbola hijanona an'ilay kely ty eo ihany e? Eny ary tompoko fa aleo aho andeha. Dia ny fahasalahiny izany ve mety omeny volana ny karamany? Olona ohatran'ireny ny atokisana fa izany Nentoany tsy atokisany. Avela ho faty mitsidra ao. Tena hafa be ny paozin'ilay ramatoa teo e. Ohatrany hoe mailomailo be izany izy. Sa heveriny hoe mpangalatra ary ve a? Tena tsy izany mihitsy fa misy zavatra kopokopon'ilay ramatoa iny ao ka. Dia inona nefa no ataoko halalako an'izany? Setra. Tena tsy maintsy ataoko raha angazy hatafidiranao androany a. Aleo aloha ho tilitiliko kely avy eto amin'ny tamboho eto izy teo raha mbola ao na efa lasa. Setra. Ohatry fangasitra ny kalan'ny ity toa aty an-tokotany sahady. Mbola io an-tokotany io ny alahy. Tsy misy hevitra izany ty androany fa aleo mody aloha e. Ay! Misy olona mikisakisaka mivoaka avy ao an-trano. Vehivavy. Tena vehivavy io. Andraso hoe tiliko tsara. Volana. Tena volana io. Marary mafy ny fahitako azy izany. Volana! Inona indray moa izany mbola hiverena an'ilay kely ty e? Volana io. Fa iza moa ny teny taminao hoe midira ny to efa miditra ato ianao? Tsy raharahako izay lazainao ramatoa ty a. Mpamono olona ianao. Olona marary dia lazainao fa tsy misy an'izany ato. Volana. Tsy maintsy tongako any amin'ny hôpitaly ianao androany dia androany ihany.
misaotra an'Andriamanitra fa nahazo aina somatsara ihany ianao. Efa tsy dia maninona? Efa tsy dia maninona ary setra. Raha tsy misy anao dia efa matohan'ny nenay ihany koa. Tena mpahamon'olona le nentoanareo ry volana. Tsy vanina. Tena milalao aina. Mety misy adosoa izao saingy izany tena diso ry setra. Tokony napetrako tany amin'ilay vola karamako ireny fa tsy tany aminao. Izay izany nampalahelo azy. Dia izay no antony tsy nivakiany lohanao. Ena ry setra. Mpahamon'olona izany amiko ry volana. Toronotorinany amin'ny manam-pahefana. Tsy ry setra. Fa maninona? Aza tao an'izany into. Mingavy ianao a. Afana hoany e. Mazafady fa miakatra kely ny feoko. Tsy maninona ka. Tsy maintsy mbola ho tonga saina foana izy ry setra. Mbola tsapany adosoana izy indray andro any. Malaika raha izay sitraka ao ary. Efa mifona aminao ihany koa ary volana. Tsy. Finona ny fonanao amiko. Fonanao angany ny atezeranao. Nataonao inona izy? Tsy izany ka. Tsy nikasy tanana azy a. Fa inona izany ny fonanao amiko? Lany daholo ilay vola karamao. Tsy maninona izany ka. Olombelona ianao e. Mety hitsira ao anatinao izany fakapanahy izany. Ka tsy izangy eny nandany azy e. Fa izy lasa nentony. Tsy izany eky. Ka lazao ary. Lany tsabonanao tato amin'ny hopitaly daholo ny karamanao rehetra. Ve tsy olan'izany ry setra. Tsy hitako izay fonanao amin'izany. Mba ampinitsabon'azy ilay iziko. Za efa nanamafy mihitsy hoe tsy ho ampy. Any am-piasana ry setra. Miasa mafy nefa ny karama kely. Tena mizaka ny serany eny e. Mahazarinao ny asanao ianao avy eo dia lany amin'ny fitsaboana indray ilay karama kely ny sasarana amam-bolana. Sambasamba mba miditra tranotranoka ianao ry teo. Fa dia inona loatra na zakana nirakatra aty amiko aty? Tsy mahatombo-tsaina amin'ny volana ary Maria. Volana? Efa fantatra ihany fa tsy maintsy izay mahatonga anao aty. Ka inona ary no tianao ho fantatra ny amin'ny volana e? So dia mbo ampijaliana ao ato ary ny zazaka ambody kely iny. Ny hoe ampijaliako aloha diso avy hatrany. Izy ary mipotrapotra kely ohatry ny inonako. Manaraka izany indray tsy zazavavika ambody kely izany soniny ihany fa efa tovovavy lehibe miasa. Ka ahoana? Afa-po ve ianao misy teo Tsara kosa izany. Ay, mba vitanao tsara ihany izany mikarakara sy nanolokolo azy tato. Fa pozipoziny tsy tokony havita n'izany ngany aty. Zanaka Justine Ravavy ny volany. Dikan'izany dia zanaka ihany koa izany izy. Fa inona aloha ny teny hevinao tamin'ireo fanontaniana teo ireo e? Ifandritaka amiko amin'ny volana satria tsy nahazo mifaty Justine tamin'iny. Aza mba za kely no ampatsiahivina zay adalàna mamoetra vitanao izay ry Maria. Zoko no manontany an'izay mahazo ny volana aty aminao dia izay. Eny ariko, dia mbola misy fanontaniana ary ve hoy zato izy e? Ary so ihany ho variana fa mbola maika andeha hitsena ny sakafonay ato an-trano koa. Rehefa tia androka ianao ry Maria dia tsory fa aza hodikodina ny resaka. Mandreraka na mahitanao mihatsara velatsy eo ary. Lasary mandeha amin'izay fa tsy sisy anaovako ny asa kokoa e. Izay no tianao hivoaka amin'ny vavako. Eny e, izay mihitsy. Saingy izany ray dia tsy mialeto izany raha tsy mahita amin'ny volana. Mila miresaka aminy amin'izay tena zavatra iainany ato. Heverinao fa mpandainga izany? Tsy mino an'izay lazaiko kory ianao dia maninona ny nanontany ato eo? Sa mangarom-bava? Efa manasahady nga fa manao kobaka am-bava dia matahotra hifanaritava amin'ny volana. Tsorika aminao fa
noho ny amin'ny zazana velany Justine tonga avaka eto fa tsy iaino izay atsanga tsy amanorana avy aminao akory. Moramora ihany ianao ry Teo a. Atao tranoko any misy ianao zao e. Ka zay marinako, tsy maintsy mihoana sy mifankahita amin'ny any io. Raha zany ary dia mandehana mivoaka eny amin'ny vavahady miandry azy. Izy mantsy mety maty masoandro vao tonga avy miasa. Volana! Volana! Aizy ndifa tonga dadatoa e. Andeha ho aizy. Mandigana kely any misava ny efitrano ihany raha tsy tsofaka sifle eo e. Eto eny ianao dia verina miandry azy tsy vera amin'ny vavahady atsy. Tsy hitanao zany fa feninao ato mihitsy izy matoa ianao manao an'izany. Hoentiko manaraka any andafy ny zaza iny fa avoay a. Volana! 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 Teo a, tsy misangy aminao ne ahy e. Mandigana ihany ndre mandeha eo ary. Ka tsy hitako mihitsy anie izay antony mahatonga anao manao an'izany e. Raha tsy manao ratsy ianao avoay izy e. Zao ny antsoina hoe mahana ramatotia. Tsy raharahako izay fomba filazanao amin'ny faniady tsy sotra fotsiny e. Lasa ianao mivoaka ny tranoko. Any ivelan'ny vavahady miandry amin'ny volana raha te hiandry azy. Raha sa handika an'izay moa dia ataovy kely ary jereko e. Henonao tsara ny lazain'ny dokotera teo. Mody rehefa avy eo ihany antsika. Fala mihitsy ary setra. Raha vao mijanona tiany dia tsy mitsahatra mitombo mifandaniana e. Fa mila tandremana tsara ny zavatra lazain'ny dokotera rehetra teo a. Tadidiko raha izay mihinana andreo fanafody ireo faza matahotra ianao ry setra. Za ihany dia efa mahavita mikarakara ny tenako amin'izany. Tsy ny fanafody ihany ange ny tiako lazaina ry Volana. Lazain'ny dokotera ihany koa fa tsy tokony hanao fizana be loatra intsony hono ianao. Nefa tsy maintsy hoterenina ny toy anony asako raha vao mivoaka ato. Tsy lasa kosa raha izany ka tsy mahazo miverina intsony ianao ka marina moa. Fa heverinao aiza ny hipetraka e. Tsy maintsy any aminy ihany. Tena tsy ekeko izany ry Volana. Mamono anao io asanao io fa aza miverina miasa intsony ianao. Filazako foana ange ianao fa afaka mipetraka any aminay hono e. Tsy mety izany ry setra. Avelao hiverina any aminy ihany. Tsy efa mba nanenina sy tonga saina tamin'ny tsy nentina taony ve izy ihany izay e. Vetivety eo ve? Tsy azoko antoko izany ry Volana. Tena tsy azoko atao intsony mandefanao any e. Dia tsy azonao atao intsony koa mbola miverina miasa ao amin'ny fiasananao io. Ka tsy maintsy aroko. Fa voatery ho izany foana ve e. Tena tsy voatery ho izany mihitsy ry Volana. Tsy afaka ny anaika an'izany intsony mihitsy aho. Setra. Ahoana? Ekeko fa malahelo ahy ianao no fijaliana iaretako. Saingy tsy vahaolana mihitsy ny felako amin'ny nitoa sy ny fijanonako tsony asa. Vao maika hiterako olana vaovao izany. Dia inona izany no hitana fa mety? Mila mahita zava-vaovao tsy mandreraka be ohatrany ao amin'ny SC ary setra. Saingy mandra-pahita an'izay aloha dia tsy maintsy miafy ao. Inona moa fa tsy maintsy izay izany no atao raha izay no hitanao fa mety. Na tsy dia tena mety ary izany dia tsy maintsy izay no atao mandra-pahita izay tena metiko. Tena hiezaka hitady asa vaovao farany izay hainganao anao ary Volana. Marina moa. Tena anao an'izay tratry ny heriko sy anao an'izay fantatro mihitsy aho. Izany e. Sambatra mihitsy amanana anao ry setra. Raha tsy nisy anao angamba dia tena onjoonjoko sasamyrera ny fiainako. Satria tiako ianao. Olona irany tarika raha izay hoe voatsongo ianao zano marary, osy ianao zano tsy zarisary. Hainao ve izay hira izay? Izay manjoanao rehetra dia tsaro fa miantra amiko daholo ry Volana. Misaotra raha afako a. Iainako izany lazainao izany satria efa ataonao amiko. Oay, tena variana teto tsika. Entiko. Aloha ampirimina amin'izay ny entatsika. So mandalo io mantsy ny dokotera dia lazainy fa mbola tamany eto tsika fa mbola tsy mangorony entana akory.
efa tonga manoloana ny vavahady indray tsika ry setra. Volana dia ina ty matenenina andeha amin'izay so hitany antoanareo eto. Izay mihitsy ry setra, tsy tia hitanao vazavazaina eo indray aleo kanefa zany tabatabainy toy izany toy izay ianao vo avy niditra hopitaly io. Mbola marefo any toe-pahasalamanao tsy maninona zany izy fa tony iny sainao fatany tsara ny fahavazako tamin'ny saingy nijereny fotsiny nitamberina atao tsaiko momba an'ireny mihitsy angeno tsy hamelako anao andeha hiditra hotsony okizay omeo aty reny etandreny hoentiko dia mandehana amin'izay ianao raha andeha hoe azafady moa fitaovanao daholo no nampiasaina tany amin'ny hopitaly fa tsy misy avy aty amiko sy neny toko. Rehefa ange dia tsika koa izay ry volana tsy maninona fa azonao entiny rembody fotsy dia inona no tafianao any aminareo any? Misy foana ry andro volana ianao no atahorako tsy omeny antoanareo lamba firakotra no niaty zerany tamiko. Fangamonareo sy neny to dia tena famaly be ine nahoana kosa moa antso ho tezitra olona marary fo faty mila vonjy no lazainy fatsy ao. Eniko kely aloha ny feonao tamin'iny dia izay no nahatonga nanangona ny heriko rehetra nanao izay nahatonga avako taty ivelany. Fa ratsy izany angamba dia mety tsy fantatrao akory ny fahafatesako. Aza miteniteny fonoatra n'izantsony ianao ka isorako Andriamanitra fa mbola velinaina somatsara ianao. Tonga soe tonga dia mandeha namody ry setra. Tsika rehefa hitako andeha ody ahoana. Mandrosoa ry volana midiry misaotra azy neny toa veloma setra. Veloma volana tokoa moa setra ny anarany ary maninona ny sampandrosondry izy fa avelandry mipitrapitra mandeha mody fotsiny. Aleo izy andeha fa tsy maninona zany izy ry neny toa efa fomba fijery mihitsy ny mipitrapitra kely iny. Sy ho tsara fa na volana ery indray le nentoany inona indray izao no mety ho finosiny izany fahatsorany izany any ambadimbadika any. Mino aho fa tsy maintsy tombontsoa angamba. Aleoaloha andeha izany fa efa milamindamina mandray volanao izany mandra-pahatonga ny devolon'ilay ramatoa iny. Volana hiditra n'inona any avy aty aingana mila fanazavana kely tsika androany fa tsy adalaindry mihitsy ary naninona tampoka teo ary neny to izany efa mba saika andeha akaina kely fa tena fizaky ny lalana fainy amin'ny hopitaly nakaty. Zanga miteny andrio hoe mijajirika fotsiny ao avy aty eo avy atompoko tsy residesiko ohatry ny olona malemy tomy mandeha zao vao tonga eto aloha keto. Tsy mbola tafaverina tsara ny heriko neny toa tsy mbola tena salama dia izay no mahatonga miadam-pandeha ohatran'io. Marina tsy mila ikisako tony manoatra lavitra no ny sokatra dia ina izao no atao eo tsy malala izay tokony lazaina. Mifona azy neny toa hifonako aminao ny adisona nataony setra dia manome toky any koa fa omeko tazominao karamako fa tsy omeko azy tsony. Izay nilazaindry faharoa izay mahaliana fa tsy le fifonana voalohany. Izy manao adisonako ndrina andadilady eto amiko ao mitsangana teo. Eto ny fony mafana izy dia mety nahateniteny tsy voahevitra rea. Efa milaza amindria fa tsy mivaky loha amin'izany efa nalendry daholo izany ny karaha-mandritany amin'ny rehetra tany. Ena ry neny toa tsy misy tsony any. Tonga dia omeo aty ary ho tazomiko fa ngai vady dela sady indray hita mihitsy hoe tsy mena amin'ny vadika. Tsy voateo moa indry ny teny hoe anome ny karaha-mandry ho tazomiko dia zao sady efa mitady vadi-bolana. Tena izay mihitsy ka ahoana ary meko anao fa ny karamako tany amin'ny setra ny tsy misy tsony. Fa laniny
sendranay azy indray zaniko niseho tsy nataoko ny olona tato an-trano kanjo mivadian'ny olona tany indray tsy araka ny zavatra ny eritreretiny toany iny nalany azy hita fa zaniko mbola hiaro an'ilay gisala mangalaketsiny indray zany dry ka lany sabona tany amin'ny hopitaly ilay vola fa tsy lany akory hey zaniko ve dia mba ho marina ny asindry efiray volana sy tapanyko marary 2 andro any amin'ny hopitaly indry dia ho lany daholo raha lazaiko mazava tsara zany dia lany tao anatin'ny 2 andro zany ny karaha mandrinandritry ny 2 volana sy tapany tena izay mihitsy ry nenitoa ka raha makilany izany lany fitianana andreto fanafody reto sy mipitsopitso ny rehetra tany amin'ny hopitaly nandritra izay 2 andro izay dia inona fotsiny izany eny e tsy ataontsika olana indray zany fa mandeha miasa indray zany indry zany manomboka raha-pitsoko ezaka hiferina noho ny asako mihitsy manomboka raha-pitso akahakaina kely aloha zao dia mba afaka miasa tsara raha-pitso akahakaina hoe nofy ane zany efa amiko vetao ny lamba maloto rehetra dia sasao daholo ndana ny tany kosa ny tia fa tovo avovoaka izy teo ka so misy maloto ny lamba netiny orineny toa efa ny anatiko vetany ny vovo-tsavony sy ny savony dia koseho tsara dia ataovy matio mbola fo avany amin'ny hopitaly iny izy ary neny toa araka lazaiko anao teo dia tsy mbola tafaferina tsara ny heriko manontolo izay mahatonga na mamindra sa dia somary miadana eny ka tsy maninona ny ena atondry miadana ihany koa ary ilay lamba raiko vetao tsy misy lamba mainka anaovana mantsy amin'ireo ao batao any amin'ny basain dia ahany mihitsy sasana reraka tanteraka zany tena tsy mamelany neny toa raha tsy nandeha nanasa ny lamba ny saro taty kely dia kely ny heriko zany inona ry nataoko dre ary fa maninona ary n'olona mijerijery be aty amiko daholo fa maninona tsy reto mpanasa lamba eto reto ihany fa nampandalo ihany koa aza andrasandalo ity fiara ray ity dia raha rotokotelina ny fitaratra izay poziko landro tena fenondrabeka ny tariako fa tsy tsaroko akory mandeha ranorina sady to mandeha be anesandra zany efa ela ihany nandoniako an'izy tovavy tsy fa tena hitako mitovy be amin'ny volana daholo ny fihetsiny rehetra raha tsy zalo ny andry azy tany amin'ny hopitaly nandritra azy 2 andro izay sy nanatitra azy tao amin'ny tranoneny toany tamin'ny maraina dia tena tsy nisalasala mihitsy any laza hoe tena izy lala zany raha fitoviana feno rantarehana izy zany ohatrany hoe avy niadiny famely totombro zany mino fa tena avy ny famaly sy ny ady aman'olona tany mihitsy angamba io mety ny anjerany akaraboka tamin'ny tany angamba zao ny antony nampanditsakijana ny raha io malo izy nampanarahany dada any no hovidiako dia andeha afa tsy hivako lohan'izay adin'olona tany raha ny ady mpanasa lamba eo amin'io basin io dia tsy mahagaga tsony fa misy mifambaky vava mihitsy misy mifandrengo bolo efa nisy mifanindro nantso mihitsy aza teo izorako ny lalako so za indray no voadona ny fiara sy ny moto ety an-dalana ety efa miverina ty efa mbola io ihany izy dia izy fitoviana be tahaka ninona kosa
tena resy lahatra fa ivolana mihitsy io. Setra na mandrambaramba zany masoko dia fantatro ianao. Volana, fa inona no ataonao aty e? Manasalamba ny toary setra io amiko fetamenamena io. Ory Volana, io lamba misavovona be io ve? Ie. Tsy mbola mety amin'ny fahasalamanao nge zao fa ajanao ny Ory Volana. Tahian'Andriamanitra ianao. Aza dia manao zavatra tsy ampy verana toy izao Ory Volana ka fantatro tsara mihitsy fa tsy hahavetan'io felofia. ka raha najanona re. Ka nitereniny ny tonga sary setra e. Tsy maintsy vita ondro sasalambo ireo. Fa somba efa tsy misy fomotebo-tsony kosa ary le raha matoa inona dia kely azy e. Famononanao nge zao Ory Volana. Tena marina e. Avy aloha dia ndao any aminay. Tsy maintsy ezaka mitandreo ary setra. Volana, Mitatra zavatra feo reto raha tsy vitako eo. tena tsy hitako intsony izay ho lazaina aminao ty Ory Volana. Ny ansisa mba hieriko angamba dia ny hanampy anao hanasa an'ireto lamba. Zany maivana daholo ny tenako manontolo mandreza ny teninao zany. Sao dia ndrana aloha ianao e. Izay vao ho bedy aty eo ihany koa mantsy. Eny e, tena ndrahana mihitsy e. Aleo aloha ateriko vetivety any an-trano aloha reto zavatra nasaina ny vidiako reto dia miverina eto rehefa avy eo manampy anao. Mandeha ana re. Zahanao izay kely vitako na dia reto sy lipondry zareo reto fotsiny any aza. Ay hatrano tongokonda rehefa nosasana aty. Tena fanaovana tsintsin'olona mihitsy zao Ory Volana. Mivery ianao vatana fa tafa ohatro zao. Nefa fakany anao inona moa ty izaho e. Raha tsy manohitra ny ataony ianao Ory Volana dia ho ataony an'izao foana. Ho hitanao tsara fa ho ataony fanao zao. Tsy manana hery hoentina hanoherana azy ary setra. Avelo aho izy hanao ny ataony iny foana. Rehefa tonga saina izy dia hotsarony hoe tsy mety ny ataony. Roviana nefa izy no tonga sainao ianao e. Tadidrio fa ny tenanao manohitra ny tsy mety ataony no mahatonga saina azy tsikelikely. Ahatsiarovany tena fa diso izy. Fa raha tsy miteny ianao dia heveriny fa mety ny ataony ary dia tohizany sy ampihariny aminao eny foana zany. Eny e, marina mihitsy aloha izany e. Rehefa avy eto izy nandresantsika fa andeha hody vetivety aloha hanatitra an'ireto zavatra nanorahana reto e. Eny ary e. Vetivety ihany dia tonga efa tsy lavitra akory ny tranonay miala eto. Fa oaiza moa ianao iny azafady e? Iza nanome alalana anao hiditra ato am-piasana ato? Manao ny bebe. Izany hoe efa mpiasa tato ihany aho fa narary dia tsy afaka niasa tompoko. Andrasana sikirina ianao vao mahalala mitaizy antony tsy nesanao. Izao miasa tsy miandro marary ka dia miala atsiny aho fa tsy afaka nandray anao hiasa tsoa zay. Fona re tompoko. Aza dia atao ohatran'izany madama. Hoentiko daholo any ny taratasy-panafody rehetra nampiasaiko raha tsy mihinona rehefa niditra hopitaly aho e. Sy izany sady alainao andany fotoana amin'izany e. Ampahafantariko mazava aminao fa izay dia tsy mila mpiasa marary lava. Ka tsy sitrapoka ny tompoko na tonga narary fa vokatry ny arerahako be loatra tamin'ny asa nataoko tato ihany e. Mengavo re bebe ah. Aza teroana re a tompoko. Aiza indray nahita asa vaovao azolony tato e. Fantatro izany kojajaina ny asa. Za madame Lucie dia tsy mba miverina amin'ny fanapahan-kevitra efa niraisiko izany. Efa iny manao fitafiana nettoyage aziny ny solonao ato. Ndray tena efa foasolo tokoa marina. Dia inona re izany no ataoko e? Inona moa fa tsy mandeha mivoaka miala ato izany e? Hitanao reny sécurité vezivezy ato anatiny sy leo ivelany ao reny. Eny tompoko. Reny no saiko mamoaka anao raha mbola mijanona eto amin'ny loketo mihoatra ny 3 sekondy ianao. Sécurité!
oka amin'izao madama, oka amin'izao fa andeha hivoaka tsotra amin'izao a. Raha ianao bitika azy ko zatrana toy io mantsy tanakilany fotsiny nampiasainy mibatanao miala ato. Andeha tompoko, veloma bebe a. Oe, tsy tokony mbola any ampiasana ve no tokony ho ahitana anao amin'izao ry volana? Voaroaka tany ahy e. Ae, fantatr'Andriamanitra mihitsy izay mahasoa anao ty a. Nataony izany taminao satria tsy zakanao ny asa tao amin'ny orinasa io. Tsy marina izany lazainao izany ry setra. Fa ahoana indray e? Tsy te hadi-hevitra be aminao ny amin'izany aloha azaho e. Ny tiako ataonao fotsiny dia mba reso mora angara amin'ny setony mba handray ahiverina hiaso andray a. Manino ianao tsy niteny tsony? Ka miresaka aminy ve? Tsy no ny adalana nataoko aneno nahatonga voaroaka fa lesana rary iny e. Izay nataony nandroany bebe atao. Iny ange ny tena tompony orinasa io fa Tony dia vinantony e. Rehefa iny no mandroaka dia tsy ho tafaverinao izany intsony mihitsy ianao. Aza vao amin'ny raha misetony iny nahazo ahy dia mba hiangavio izy amerina ao ry setra raha mba mety a. Tena fahalalana tanteraka ane ahy e. Tsy hitako intsony izay hitondrako ny tenako. Mino fa henanao izy satria nareo mpinamana. Eny ray ariko. Ary ianao ty hoa inona tokoa nataonao amin'izao e? Miasa sa mianatra? Sady tsy miasa reny tsy mianatra ary volana. Efa vita ny fianarana nahazoko permis de conduire dia janona kely indray aloha mijery an'izay ho atao manaraka. Sambatra ianao mbola velondray aman-dreny dia afaka manao ohatr'izany. Mikalapina manao izay tiana. Tsy misy manery amin'izay tianao atao fa te hianatra dia mianatra, te hiasa dia miasa. Ka tena farahidiny indrindra amiko izany tereny izany raha amiko manokana aloha e. Tokony halalaka amin'ny safidiny tsirairay. Raha ny tokony ho izy dia izay tokoa. Saingy efa mifanohitra amin'izany mibetsaka ankehitriny e. Masika be ve ny teniko raha ilaza aminao hoe efa safidinao mihitsy ny asa ao amin'ny orinasa io? Inona mbola mahatonga anao hiteny an'izany kosa e? Fantatrao tsara ny tranga iainako. Nefa manina ny lasa mahavoaka teny toy izany ianao? Satria efa hitanao fa tsy zakanao le asa dia mbola misafidy ny iverinao ihany ianao. Ka tsy maintsy ry setra. Tsy misy orinasa azo hisafidianana ankoatra azy. Mbola marobe ny orinasa ry volana fa aza maty akazo tokana toy io a. Raha ny hevitro manokana dia malaina na ny hiresaka amin'ny Tony avy. Saingy noho ny safidinao dia tsy maintsy ataoko izany. Izao toeran'izao moa dia orinasako. Fotodrafitrasa tsy zarazara, ny mpiasa vitsy dia vitsy. Nefa ange dia mba olona manana maha-izy azy ihany ny tompony. Zaho koa niasa saina amin'izay fananan'olona eto. Aiza ry izao Tony? Mino fa mora hita iny raha vao mandalo io satria olona vitsy kely no mifamezivezy eto. Iny eny misy fiara vao metitra ny vavahady. Raso hoe iny vetsy le Ravozana. Ny Tony io mitondra fiara fa le ramatoa eo akaikiny. Dia ataoko ahoana koa moa izany ny resaka amin'ny Tony raha tsy misaraka amin'io ramatoa io ialoha. Dre toa manondronondro aty amiko ilay izy izany. Iny fa midina manatona aty amiko Tony. Tsy azo hijorojoroana hono eo a. Efa misy soratra mivandravandra be nge io arinanao io e. Eletsy ry Tony fa ialahy mihitsy no andrasako eto e. Tena tsy mamaly ato nefa toa mandinika be izany. Efa ny sorany moramora ny solomaso mainty nanaovany. Oe ay ve setry ty e. Za ihany le tsy ty ry Tony a.
Mewa iandreo manalina moa izay dia mitady tsy ho fantatrareo tsoniko. Tonga dia vatany ny resaka fahazelozana manany any io letsy. Inona ny tadiavany lahady? Ka zany anga ho vita vetivety eto am-pitsangana eto Rotonia. Ny tena tiako ara dia hoe tony sy milamina tsara tsika amin'ny resaka fa tsy maika ohatran'izao. Fa resaka momba ny inona izany e? Mitady asa nga lasa hoe ahoana? Ka raha misy moa ato maninona fa tonga dia ataoko e. Ato indray letsy ny asa be dia be a. Ela andray aza ny mety tsy aharakako. Anisan'izany fa momba ny volana ny tena antony ionantsika ihany koa e. Volana? Volana moa le sipan'lana ampidiriny lany asa ato iny? Fefa tsy miasa ato intsony izy amin'izao. Dia averina hiasa ato indray. Fa maninona izy ny ala dia hiverina hiasa atao ahoana indray e? Tena mbola ho lava mihitsy tokoa ka izany resaka izany ka. Aleo tsika amin'ny fotoana manaraka no miona dia tsy atao aty amin'ny orinasa fa ny ivelany ihany ka. Fa fotoana manaraka roviana nefa izany e. Ko maninona moa na rariva ary? Mitsena ny zandriny ka ty any am-pianarana dia aorianan'izay tsika mivalapatra amin'ny resaka tsara. Raikitra ary izany e. Eo amin'ilay toerana nahitako an'ilay tamin'iny izany rariva efatra sasany any ho any. Izay lety izany fa rariva efa tezitra be ny rafozako dia tsy mitsahatra mampaneny korona. Izay izany letsy e. Atao vetra ny telo-bolitra ireny. Tsikitrihana ary reto a. Avy ianao hipetraka eto fotsiny. Raha ihany mahazo maka an'ireto eto. Izay fa mandehanako izy amin'izay ny asa e. Tsy tialan'ity ve le ndrako indray mandeha iny e. Tena moa izany mbola ataony ato indray. Sady ohatry miasa ny izany fa mipetra-potsiny. Fa nahita dia modina andray serpiay. Ataoko mahalala ny anarako io an'io. Nefa raha hitabataba-ny tokoa asany sao dia hoeno n'ilay mpanjifa vaovao avy any amin'ny faritra tsy amin'ny fikilany atsy. Izy atao amin'ny rasa moa ny amerina an'io mitrato indray e. Aleo ny responsable production anontaniako dia ho hitako izay nampehitra azy tato. Tonga dia horoahako izy ny toerana azy. Maniteraka. Finna mihitsy ny tena tanjonao ty Rotonia. Fa misy inona ary maman? To tezitra be amiko izany ianao? Nisy zavatra tsy nety nataoko nga? Fa maninona moa izany mbola naverinao ihany le mpiasa vavy fanondroako iny. Manamaivana ny azako sy ny voninahitro manoloana ny orinasa ne izao ataonao izao e. Tena azafady ry maman. Tsy tao an-tsaiko mihitsy izany anetry ny aja mamboninao hatrao manoloana ny orinasa izany e. Soroko aminao aloha fa raha mpiasa tsotra nanao toy izao tonga dia nindroako e. Tena marina e. Tsy masiko atakandro mihitsy. Ny angavy tamiko izy ry maman mba hiverina hiasa ao noho ny fahasahiranany dia nekeko e. Izy raha teo ihany koa moa tsy voaroaka noho ny adosoana goavana fa noho ny absence nandritry ny ora andro ny dirany tany amin'ny hopitaly. Na adosoana goavana na tsy goavana nandraoko azy dia tsy azonao atao mihitsy manao an'izany e. Azon'ireo mpiasa rehetra ireo izany dia anao tsy rambony anasany daholo ireo. Aza atao fanroany tsony ny toy izao a. Dia efa fitenenao azay. Mifona fa tsy amin'ny herina tsony rery maman a. Rehefa nataonao ihany izany dia roa ilay mpiasa vavy iray nampidirina isolo azy iny. Lasa telo vavy maty ry zareo ny toy azy dia lasa tsy miasa tsara fa mitatakolaka fotsiny ny sasany. Voaray izay ry maman a. Ahoana? Efa vita daholo ny zavatra nasaiko nataonao androany. Efa milamina daholo ka. Kosako. Efa ny sakafo ny ekena sy hortosa. Efa avy nihinana ry zareo. Seraka izany. Andeha trotrosa kely aloha fa tero any amin'ny efitraniko ny sakafo Rotonia. Eny ary maman, aleo karakaraiko kely vetivety dia ateriko any e. Fa karakaraina ahoana? Angatsy hoe efa vita.
Efa vita mihitsy ka fa le loka zao no mety efa nangatsika dia ho afanaiko ao anaty micro-ondes vetivety e. Zao avy indriry volana vao miditra ny trano. Vita ny asa vao mahazo mody angerina iny to e. Na dia efa ora fidiana aza ka tsy mbola tonga ny olona andimby anay asala dia tsy mahazo mandeha izay. Ry velo tsy mafana e. Eo hoe soroko ty akanjo be andry ity aloha. Misaotra ny to a. Dia manatona latabatra dia misakafoana aloha vao mandeha maka enany. Amin'izay tonga dia matory fa tsy mivezivezy be tsony rehefa avy eo. Tonga dia mipetra andry fa karakaraiko ne. Za misahirana rehefa leo ataoko e. Tsy misahiran'izany aky ndry ary mba rerakako. Miverena mipetraka etsy fa karakaraiko Tsy mandehandeha ho azy so fitsiky ny to zao. Mety ho inona indray re? Sa zao ve izy vao tena tonga sena tokoa? Isan'andro masy dia za reraka avy ny asa no mbola mikarakara ny lakozia ato an-trano. Zao nefa efa sady masaka ny sakafo, voasasa ny vilia, efa milamina ato an-dakozia. Tonga dia mandeha matory tokoa rehefa avy mihinana izany avy eoko. Ireo tsy ry volana atao ny sakafo Misaotra ry neny to tsy maninona vera sady miresaka tsika no mihinana ndry? Ie, tsy maninona fa le faso e. Misaotra aky volana. Finona ny antony isaoranao azy neny to? Fa zanany inona? Raha tsy nisy an'ilay karamandry iny dia tsy feno Nicolas Justin tia. Efa tsy voaloana andritra n'ireo volana mantsy Nicolas. Moramora ihany ky fa tsy misy mamaika eo ho ano milamina ny sakafo ndry. Za tsy nanantsona ry neny to Ahoany? Tsy tendringa le loka? Tsy mety tiako ka efa voky Tonga dia mandehana matory ary ndry izany fa oriko reto e. Saromako tsara eto reto dia rehefa anao nandraindry amin'ny alina dia afaka misangana mihinana. Maiza mihinana Alicia. Mafy samy mamoy zanak'izany fa atao ahoana izao ny anjara. Misaotra azy teo makasitraka indrindra amin'iteo fampiononana tena efa elitsika tsy noana noho ny asa dia saotra miforindranako soatra efa mifankahita. Tsy misy isaorana izany Alicia. Vao tonga maly avy any Bordeaux mihitsy io mantsy naraka ny fahafatesan'ny katy zanakareo dia tonga dia nakaty. Mafy teo tsy ho arainy sao tsy mbola mahalala ninina koa ny loatra many. Fanga tsy azo ny WhatsApp izy na appel messenger. Efa natroko fa tsy mandeha. Asa koa izay zavatra mahazo azy ihany. Aza lefa lavitra amin'ny fisainana fa mety variana amin'ny asany izy. Andramatsoa matetika ihany na zany aza. Azonao atao mesazy ihany koa anie dia hitany avy hatrany rehefa manokatra ny kontiny izy. Izay mihitsy angamba no ataoko sy teo. Vahono izao moa tsika vao tafaresaka fa inona tokoa moa izany nafaty azy io e? Maty tampoka izy sy teo tsy narary izy tsy naninona fa dia maty tampoka. Mijanona tampoka izany ny fondra izany Izany no tena hoe tsy nisy nilana nenina akory ka tisy teo tsy nisy vola ny alana ty ariary aza nefa ny vola mitrovona sala amin'inona. Fomba fahafatesana ihany no mamely tapaka tahaka an'izao Alicia. Tsy atao mahagaga izany. Ary mba iza hoe tovolahy tsy miala eo akaiky ny razany katy io mihitsy. Trony sy teo io no tiany katy. Katy efa nanambady. Tsy mbola natao raharaha izy ka. Za mantsy mba gagako. Raha nisy an'izany dia tokony naraka. Matritra nora lesanako sy teo tena folaka ny datony. Tsy misy mangidy noho ny mahita zanaka mitsitra manoloana ny teny izany Lucia. Manonona ny teny fampahirezana ho anao hatrany aza misosoka lahelo tsony Izy mianadaza androny re jerena.
Tena marina izany teninao izany. Tena manana tokoa izay azoary manana anao e. Ary tsy ho voafarinay mihitsy ny soa nataonao taminay. Teo anilanay foana ianao. Nanontrona anay na kasoavana sa na karatsiana. Mpinamana efa sy mbola kely mihitsy anie izay tsy joary vadinao Lucie. Mifanohany foana izay reo lahy na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Tena neveriko rahalandroary mihitsy anie ianao io taloha e. Kakasy saika tsy nino ato amin'ny fotoana lasandroary fa tsy mpirahalahy raitra-po nareo. Tsy ianao rery mifanina tamin'izany Lucie fa efa olona be dia be. Tohizatsika rehefa fiandrasaka teo fa misy olona avy amanga reny. Ie, izaho raha teo tsy moto fa mijanona tika. Izay nahalalako anao hatramin'izay teo misoatra mifanontronany. Tsy misy zorana izany Lucie, ary mankina izay fa efa retim-bitreto ny mpamangy. Vitiny ny fandevenana ny Katy. Tsy nisy alahelo mihitsy tato anatiko raha ny amin'ny nahafatesany. Raha ny maso terena irotsaka fotsiny aho dia alahelo amboarina. Ny arembe votsitra ihany ny tena nibahana tato an-dohako. Nanenina tsy tokony salasala mihitsy aho tamin'ny fotoana nylazany Katy fa ataony mariazinay. Zaho indray no nangatakandro lava. Izao tsy vita fisoratana tamin'ny akory dia maty izy. Tsy mandovana dia tapa-panjaitra ray aza. Ary ny tena loza dia manomboka mitady ho raisin'ny rafozako toy ny mpiasa ho aminy azo. Ahoana amin'izay moa izany no tena momba anao ity Estonia? No momba ahoana fa tsy azoko. Tsy manakana anao an'ity Estonia. Afaka manapa-kevitra ianao mitady izay anjaranao fa efa fitatra eo momba anareo sy Katy. Mbola tohana loatra amin'ny foko ry maman. Tsy mbola niserana kely tato an-dohako akory na dia ny an'olo ny toerany Katy aza. Tena tiako ane izy indro maman. Tena tiako. Estonia, mila mitsaka ianao. Ny fiainana efa fitatra eo fa ianao mbola mitohy hatrany. Efa fantatro mihitsy izany ry maman. Saingy na izany aza tsy mbola nanana eritreritry ny andeha mihitsy ange ahy. Ka izay mihitsy no tiako ho fantatra izay fanapa-kevitra izay. Sahitrany mantsy ianao dia omeko karama mitovy amin'ny mpiasa rehetra amin'izay manomboka izao. Nizay raha fa nivadika no lasa Estonia. Zay zany ny takalo ny fitiavako anjanany toy ny voangory tatatra amin'izay. Izy menata efa zatranao ilay makazo ireo any am-pianarana dia aleo ianao mijanona ho mpamilo mitovy amin'ny Claude Sofera ihany. Mety aminao izay? Sa any amin'ny orinasa misy posta mety aminao? Ahoana re zany? Aleo ary aho hijanona ho Sofera ihany aloha dia hitako eo ny toyany. Tonga dia mitovy ny karaman'ny Claude Sofera ihany ny karamanao Estonia. Raha sy nisam-bolana. Tsy maninona ka, mety zany. Manomboka izao ihany koa dia mialatro amin'ny efitrano Katy ato amin'izay ianao no mipetraka. Dia aiza zany any nipetraka indray? Mbola misy efitra malalaka ao ambadika ilay misy ny trano gardien io dia ao ianao no mipetraka. Inona re zany zavatra rehetra izay le raha matoty zany? Sofera zany manomboka izao. Mipetraka ao ambadika ny trano gardien. Dia izao ihany koa saika diniko a. Mbola misy inona ndray ary? Rehefa andeha sika vao tokony any aminao lakile amin'ny fiara fa tsy tazominao tsony a. Azonao izany? Mitovy amin'ny ataon'ny Claude Sofera mihitsy. Tompoko. Sao dia efa diovy aloha ilay efitranonao fa toa nametrahana koa mamborona vonon'andro fety tao taloha ka mety mbola mila diovina. Mety misy tena koa na tsy fantatro hoe.
Efa nisy kosoana janona ihany koa ato raha tsy diso ako. Voray matama. Setra. Oe, fa ela ihany Tony, zaho indray le tsy avy mba nahita lana andeha tongotra. Aza matahotra fa hita andeha tongotra foana amin'izay alary setra. Fa hoana ty Nitsongolokako. fa nitsongoloka hoana le tsy fa tsy azo koa. Ka efa hoe zany ko. Maty le tsy nekizy koa. Maty ve ka ty? Eno efa herinandro mahery teo zay no nandevena anazy. Zany ve letsy? Mampalahelo letsy zany. Aiko mamangy amin'ny fahoriana letsy zany Tony. Tsy misaotra letsy ve nareo ty mba nalahelo azy ihany rehefa maty izy ny fahanaratsianareo azy tahakindilinako. Ny alika aza ve letsy raha maty mampalahelo ka maky avefa olona. Aza misosoka alahelo intsony letsy Tony. Za letsy aza atao an'izany fa tsy malahelo azy zany ny arembe votsitra zao no mila tadavany hevitra ny famerenana azy. Tokoa moa tsy fitiavana ny raha latamo fa ny arenany ko. Iza koa letsy no tia olona ohatran'ny salamireny Ka tsy misy hevitra tsony zany Tony. Atovy toy ny avy namofo fotsiny lahy avy eo taitra dia atiany daholo zany rehetrarehetra zany. Ka tsy mety letsy ry setra. Angamba letsy any an'ilay zanao faravavy kely any Re mianadahy kely tsy naila reny ve? Hortense moa. Aza dia efa mitapy letsy. Sy vetivety letsy dia ngeza. Tsy ny fahavoazahany io mehezako. Le alahelo karianao amin'ny lahy mihitsy. Ka inona roa elany ataoko eo Aza mety hatra rem-behivavy zany fa miesa miary. Raha asa letsy ny natafavoaka ry setra efa betsaka mimpanefoefo ny olona mahay miketrika ihany ny tafita fa tsoroko amin'lahy zany. Teneniko amin'lahy tsara fa tsy ala maina amin'izany tsy maintsy mahita hevitra foana Tandreny fotsiny manao tao foana fa dia any atahamora vao mijanona. Andiny tsara ihany keo vao manao zavatra. Enjana lesy mahazo niraisin'ny lera fozako toy ny mpiasa tsotra ao zao. Tsara laza ve? Le tiako zany dia tsy hitako ihany. Olty ry setra, zao tokoa ny saika diniko. Ahafary tsara le ankizany lahy iny tsy kilavaka sy asa tsara fa tsy afaka miditra amin'ny aferany sy bebe any intsony Ny Tony ary any hoe lasa mpiasa tsotra ohatranao koa. Voaray letsy. Raha riva ihany zany dia ampitaiko any aminy ihany. Fa manina mipetraka fotsiny indrina efa ny trano maloto. Tena tsy vitako tompoko. Fa tsy vita hoany Marara daholo ny fataoko sy manontolo ny bebe Manina ka tsy tia alala fotsiny fa tsy maintsy manadio izay maloto ve? Izay nanakaranako any ato amin'ny orinasako. Tena tsy vitako bebe sarereny nanatoy ny orinasa manontolo raha fa tsy tonga le nettoyage namako zay. Azany olona tsy atapesana ny tombotononony ry zao mety dia diovy daholo izay maloto. Sarazaraina foana anao amin'ny volan'ny orinasa Sady tokoa anao azy rehetra tompoko saingy tsy arany haiko zany. Valiana fa mandeana atovy Lasy Lucie, miala tsiny fa tonga dia hevitra fa tsy nampandrosoana le sécurité tao tsy misy tsiny de sana izy teo mbola mamolaka kely an'ity mpiasa lavana mosy an'ity Tadatoa volana ve? Sa mihitsy tery Tadatoa teo Ake fa anga fantatrao io teo zanaka anabavy keo Lucie fa nga Tadatoa ihany koa miasa ato. Manina ny tsy hitako mihitsy hatramin'izay nefa izahay fa ela ihany ny tato. Mitsangana aloha ianao teo
voasaika hitemy mihitsy eto amin'ity sezako ty aloha asana mipetraka azy teo ao sady eto mbo mahalemilemy tsara mitsangana ho ary fa aza miviretaka be eo e tsy tafatsangana tsony ary tadatoa tolovany ampisanana loatra eo fa pinendry hitsangana teo e avy matolovo tanana izy ry teo ao eto amin'ity sezako ty izy apetraka aloha e eto say misotra tsy misy isora makia io misy rano eo amin'ny bro keo raha isotro indray misotra tompoko fa tsy mbola mivalinao any fanontaniako teo ry tadatoa e piasa tangara ianao tsy miasa tady volana namako io madama tompony ty orinasy teo dia zay no nandehanako aty tena sakako niasako atao ry tadatoa eny e ao fa ambariko ny toerany le miasa ambony boratra eo paosy leson tiny tsy voatery tompoko fa rehefa mba tsy asa mafy fotsiny dia azoko atao aletrany efa miazotra mafy eo amin'ny tomari dia aty ihany koa mbola mizaly any amin'ny asa dia miana momba za fa makay anankena azy aloha e jialo tonga dia andeha misatrika azy teo ao ndao ary Sava nilazako voasary voatoro tena tsy mitovisako teo alohatsy no lazako amin'izao ry sitra mifanohatra tanteraka mihitsy fanohatra tanteraka ho azy hitanao le nataoko teo aloha asa vatana fa zao asa saina no nataoko dia tsy mandreraka be tony teo aloha tsony ao amin'ilay orinasa nisanao ihany ve nefa izany ie ao ihany finina koa no nampiova hevitra andry zareo tao e namantadatoana akaiky le tompon'le orinasa kary setra dia ry zareo mety mifampiresaka tany nankaramako ihany koa reny izao efa nampitomboy dia ny mpiasa rehetra no sitraka n'izany fampitomboana karaha amin'izany sa ianao rery za rery ka ny olona rehetra mbola mizaka nytseran'ny aina daholo ao izay mahalala olona ihany izany no afaka misitraka ny zony eo amin'ny orinasa io koa izay mihitsy ny taloha hatreto e sady ny ao amin'ny orinasa iasana io ny fianakavian'ilay madama tompony orinasa daholo no mitazona ny paosy tambonimbony ao indray efa tsy mahagaga ary volana ary aiza ho azy ondry io no mipetraka e nisy fotoana niandra n'izay fotoana andalovanao hiasa fa tsy nahitanao nandalo tamin'ny lalana avy any amin'ny antohanareo intsony dia azoko sendra sendro izao indray vao tafahoana aty nanofatra maro setra tsy vitako tsoa mihitsy ilay mipetraka amin'ny kavana hanomboka leo tena amin'izay ako tsy hiankinana amin'izana amin'iza tsony tena niova be ianao ry volana tena tsara mihitsy ny fanapahan-kevitra rehetra nyraisinao izany mbola tsy hitanao marina moa izany ny toerana misy ie mbola tsy hitako ndao ary ianao raha androso any amiko e verihevitra ty marina dia hiandry an'ilay zandrany ka ty mbola kely eo tokoa ve zany za hiditra amin'ity bebe faraneny ty tena ohatra mbola ho ela marina aloha raha ilay zandrany ka ty reo tsy aloha raha nga ty bebe ty ny karakaraina manja mihitsy madamo zany androany zany misotra taonia mandeha makaiza zany tsika ho any vatrika fa misy fanasana vonjeko any ay hitako moa madama no metimety beko fesan'andro zany misavoritaka tsy zany bebe fa tsy zany mihitsy ny tiako tenenina ka
manja kely foana ianao na dia efa bebe ary fa androany tena miavaka be mihitsy ohatran'ireny hoe mbola tanora kely ohatran'ireo tena mbola tanora zokiny ohatr'izay ny fahitako anao amin'izao azay lozana mandeha eo fotoana fahalalana jerena mitondra fiarana ianao e efa haiko tsenjery raha izay ny lalana mandeha ny vato fa aza manahy ianao e fa ty Antonia atao inona ary mifehako e anga voakitoko izy teo azafady bebe fa nanindra vitesy aho dia voakitoko za masosotra ka ary tena tsara be mihitsy ange izany zipo anaovan'ny bebe izany efa hoe ny lalana ho ajerena aitoko moa fa mba aiza tokoa ny vadin'ny bebe ty e ohatra mbola tsy hitako mihitsy hatramin'izay ataonao inona nefa izy ka ianao io koa ve hoe tsy miaraka amin'ny olona ianao nge manan-katao e inona ny tiana hoatrongavana Antonia efa hitako mihitsy anefa hafahafa viteny sy fijerinao izay tato ato e tonga dia efa taniko ve lazao mihitsy tiako ianao e izay no anton'ireny fihetsiko ireny inona tsy tahotra fiainatra fa samy lazan'izany amiko ianao ka izany efa tsy niraisinao toy ny vinantinao tsony fa efa niraisinao ohatra ny mpiasanao e dia izay no asaiko mitory fitiavana aminao rery bebea tsy misy saina ianao Antonia atranono fiara atranono a fiara sainao ve mareniny e atranono tsy apakana sisa izany fa atao eto ampovoan'ny arabe eto atranono ao atranono dia lasa ianao mivoaka miala ho ahy ianao teo mela ianao teo fona madama fona rery bebea mela ho ahy ianao teo amin'ny familiana teo fieny ary anginy nivarotra ny orinany midina ianao midina mihitsy fona moa madama fona re ary bebea lasa ianao mandeha fa tsy mila anao andeha hitrena mivatroka io raha tiana ho fantatra fa tsy hamonjy fanasany izany dia mijanona ihany ao arinao ihany raha teo ataony maivitra e titsitsitsy anao mantsy izy ok aleo ary ahidiny janona ny fiara madama ary voainga ana elo bebe lasa mandeha any dia izao moa izany sisa ny farany mianakako satra mitafandran'ny karama ny volana loatra satria izy daholo ny antoka n'any rehetra tato indrindra moa fa ny écolage ny Saint-Tien inona moa izany fa dia tsy maintsy mitady fika hafa indray tadiavana vola ezana ihany ka za kosa dia tsy asa itsemboko izany mihitsy fa tsy maintsy mitady fika tadiavako volako izay tsy maintsy mahita tao aleoloha any amin'ny fianakaviana mba hitaditady sy azo atao olona azo viatsy fa mindafy mivaravara aloha nga tonga dia hitsaitsaika hiditra moramora ary misy alika tafiditra raha aveo andala-tsara ho izany sa izy iny sa ihany ty teo mari marina manahoana ianao ary mba hoaiza ho zato izy masaka ila fonjy aminao rehefa tena sahirana be izay mianaka ao tena tsisy horaisina mihitsy ila vonjy fa mpamonjy moa izany ny fiantsoanao aty manomboka izao aza mandasa tsony moa rehefa teo tena mizaly ane izay ary raha azoko tsara ane izany dia volana izany ny tena nikarakara sy namelona anareo tao izay mihitsy ny tena marina ary ony tokoa fa nga efa lany sahady le voadranomasy tamin'ny Justina sa
to zao sady dia nivaly ny fahorinana mpitorenareo amin'ny volana matsika. aleo ary andeha rehefa izay ny teninao farany. Ka zay koa no mety aminao angambe. Angamba tsy mila roahana ntsony fa tonga dia mahay mandeha. Mitediava asa dia miary dia misasary. Nga izy tolora-potsiny zany io. Hita va ny razanahary eny amin'ny vahamaina. Mekanao maheresa. Izay zany drivo tena tamitalakaleso Maria. Zao moa zany sisa mahazo anay. Ny fianakaviana manao tsintsina sady manao tsindry falafo. Ivolana koa dia nalavan-trano ara tsy hitako hoe aiza. Sady raha izy ve mahita amin'izao dia tsy handatsako hoe. Ary tonga dia tsy makantsony. Sao dia mirendrina ety andarana ety sisany azoko aty. Araroty ary fa aty le menaka mahagaga, mety hoanina, mety anorana, mety ansorana amin'ny aretina rehetrarehetra na maninona na maninona. Na koa kio na sempotra na sita. Tony le menaka mahagaga madama, tony le menaka mahagaga e. Azo anorana, azo ansorana, manala ny olana rehetrarehetra e. Na anatiny na ivelany mety manana fahantrana koa e. Manala fahantrana. Tonga anao dia lasa mpanan-karena be. Tena marina ve zary raha misy hoe manao tena marina zany. Ty tavoahangy kely ty zao a, raha ampiasainao ty efa mety ahazonao arena misimisy ty a. Tomobila zao mety efa azo ty. Zay le menaka mahagagy. Dia tsy lafo be izy zany. Izy aloha tsy lafo ka. Na rivotra tafiditra anaty kivy na ahoana re zany atovy telo alina any ty tavoahangy kely ty. Aleo ary ampiasaiko ty dia fampanankiray iny dia omeko ny volanao e. Ataoko avy telo eny na efatra eny. Fa ty raha matoty eny tapitapy tsisy menaka mahagaga tonga ny andava-tranonao zany raha tsy omenao any vola. Dia nana koa mandeha any raha fa menaka mahagaga ho ty. Dara mandeha any e. Aty le menaka mahagaga e. Mety anorana, mety ansorana, manala olana. Problème reny tonga dia milamy. Menaka mahagaga, menaka mahagaga re olona. Menaka mahagaga moa ve tsy alaza ny sisartony. Na manevika na manindrona, mangotsongotsika mivarotolana na manaintaina. Marary lamosina, araroty zareo, na marary valana na ohatry ny saraka na manevika na manindrona na manaintaina na manakitsaka. Marary andolava na fanina matetika tansio miakamidina. Na maninona na maninona, ty menaka mahagaga ty mety hoanina, mety anorana, mety ansorana manosary. Araroty ary fa aty le menaka mahagaga, mety hoanina, mety anorana, mety ansorana amin'ny aretina rehetrarehetra na maninona na maninona. Dia andramako sorana ny tenaka ny vata-piray manontolo dia hitako tokoa raha lasa mpanan-karena. Na gripa na sery na sartany na tapitatra aretina andolava na fanina maso manjavona. Ninona aretina mavonao na anatiny la ivelany dia mety mandeha karangaza ny fiainana zany a. anorana mety ansorana. Eny misy madama mipetrapetraka indray. Aleo nantonana eny fa sao dia mba akina dia tavoahangy kely anankiray fotsiny. Aty le menaka mahagaga madama. Mety anorana, mety ansorana. Tonga dia isika tsy maninona ianao raha ohatra ka hoe manakitsaka vatolana na ohatr'izany. Na sofina mandroatra na marenireny na tamin'ny herinina sy ny zita. Aretina andolava na fanina matetika pohaka sepika. Na rivotra tafiditra anaty kivy na manevika manindrona mila kivy. Na mararoka no alika valahana lamosina na aloha averinandro angareto etanreto fa tena tsy mandeha. Aizako efa minefatra zao nefa mbola tsy vakilovy ihany hatramin'izao. Atavahy kely ray ary mbola tsy lafo. Mety anorana, mety ansorana na maninona na maninona. Na maso manjavona, maso mangirifirina, tsy mampirana, menamena, tsy mahita lavitra na akaiky. Aretina andolava na fanina matetika hatramin'ny sinizita. Na maninona dia mety hoanina io. Na mikohaka na sepitra na rivotra tafiditra anaty kibo na manevika manindrona amin'ny ilay kibo. Hatramin'ny aretim-bavony, vavony milolalola, vavony misy rivotra. NBS Radio nanolotra ho anao teo. Izaka ny tseran'ny aina. Tantara mitohy nosoratany Tapaporoana. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Christophe Rabearimanana, Tapaporoana, Zakarandry. Miaraka tamin'ny Sofaniry ary Saoly. Nandrindra lafin'ny teknika, Yarinaiva.
lana totosa tapaproana